asa isika ekrano fampanazany ny flo lefitry ny antenen'ny firenena eto anivon'ny faritany Antananarivo. Velorano izay natao tamin'ny boriboritany voalohany ny hoe valibabena sy tamberina ndraikitra ho eny amin'ny fiarahamonina, fa rehefa milanja zao andraikitra mahafiloha lefitry ny androm-panjakana fisahana ny faritany Antananarivo dia everiko fa mitombo izany adidy tamberina ndraikitra izany satria ireo faritra efatra mandrafitra ny faritany Antananarivo: Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, Bongolava. Antananarivo izay faritany renivohitry Madagasikara, boriboritany voalohany no resahako eto. Toerana manan-karena raha ny olombelona no ataontsika hoe loharano-karena araky ny andro napetraky ny filoham-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Saingy toerana ihany koa izay vesaran'ny fahantrana, vesaran'ny olana ara-piarahamonina ary mahatsiaro tena itsika mahasolom-bahoaka fa manana andraikitra lehibe hitondra teny azy anamaivana izany vesatra mianjady amin'ny fiainana andavanandro zany, koa fanamafisana izay toky efa napetraka izany ary tsy irery izahay anatanteraka an'izany satria manana ny filoha-pitarika, manana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nosafidian'ny vahoaka malagasy ihany koa hitantana an'izao repoblikan'i Madagasikara izao, ary indrindra tendrin'Andriamanitra avy amin'ny Janahary satria fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Koa angatahantsika Andriamanitra be fitiavana, ilay mpamena heloka sy mpamindra fo, mba ametraka amintsika ny hery sy tandraka, indrindra ny fanamasina hitsotro saina antsika, ka ahafahantsika anana famendrehana, fahendrena, indrindra fahazavan-tsaina eo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisitsika eto amin'ity anteny miray ity, ary indrindra mba ho fitaratra ho reharehan'ny fiarahamonina ny fananana antsika izay olom-boafidy hitondra teny azy, hisolo tena azy atao anatin'ity androm-panjakana ity. Koa amaranako ny teniko dia ny fisaorana Andriamatoa Naivo Raholdina, dipiten'i Madagasikara, izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy. Ankoatran'ny izay ataoko hoe anarana fiantsoana amin'ny andraikitra izay dia manamafy aho ny volazako aminareo hoe mpirahalahy aloha izahay, mpirahalahy mianalatra amin'izay, ary ahitsiko ilay teny teo hoe na tsy ray kibo aza dia tena efa fianakaviana iray, satria ny vondrona politika izay niarahanay antsoina hoe miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny Irmara, dia io teny frantsay malaza amiko hoe
notre deuxième famille politique. Io a no mampiraina satria manana ray aman-dreny iombonana izay dia ny filoha Rajoelina. Izay rehetra iverina hoe zanany, taizany dia nanaiky ny fandaminana ary isaorako an'ity rahalahako ity a satria nampiseho zany famendrehana izany izy hoe rehefa izay ny fandaminana hitan'ny lehibe sy ny ray aman-dreny fa mety atao anivon'ny fianakaviana dia nikeny ary nitsodrano azy tsodrano zava-mairony fitenenana. Sorabetsaka mon frère satria everiko fa raha sanatriny zany ozy ny fitenenana hoe mba tsy nivaova ny sary fa nijanona volomboasary. Fianakaviana iray tsika ary loko anankiray ny resatsika dia mitohy ny fitiavana ny tanindrazana, mitohy ny asa zay efa natomboka ao izay mentrim-pidiarana tokoa. Fotoana fohy no mba nahitako tamin'ny andro nitondrana andraikitra maministry ny serasera sy ny kolotsaina moa zay ianao teo amin'ny persoara dia nahatsapa hoe mana-talenta ary mireharea manana zany Naivo Raholdina pikabary zany fa voafehany tsara amin'ny persoara ary nandeha sy nirindra ny fandaninany rahampirena metsika ty akizy amin'izay mba hofisaorana azy tsy mpilavitry ny vary. Nareo efa teo mbola eo ary veriko fa mbola ho eo mandrakariva. Ianareo eo hitondra ny traikefa anompo firenenantsika fa tsy manompo olona sanatry ny vavaresaka. Ka zay zavatra ho ataonareo amin'ny tenanay de very fa nataonareo ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Na mety misy aza mety safidinareo ho any amponareo tsy hanomezana tsiny zany de aza ny fahalemenay ny jerena fa ny filohan'ny eglizinao ny katolika zay fa eto amin'ny antemer moa tsika de hoe ny fitiavana ny vahoaka sy ny fanompoana nyty firenenatya ka dia izay ny teny fa dia akasitrahana itsika rehetra misaotra betsaka Andriamatoa filoha no ny fanotronanao zao famindram-pahefana sy fitantanana izao. Akasitrahana ianareo solomba-vahoaka ny Madagasikara, ianareo anivon'ny birao maharitra ihany koa sy isika rehetra mpiara-miasa eto anivon'ity anteny ty a de samy tsika velavelona samy ho ten'Andriamanitra tsara andro sika tompokolahy makasitraka tompokovavy mandro soa asina tompoka. Dia isaorantsika Andriamatoa filoha lefitra antemera-pirenena Andriamanoro Augustin zay mandray andraikitra ny filoha lefitra antemera-pirenena avy eto amin'ny faritany Antananarivo. Raha ny fandaharam-potoana moa dia Andriamatoa antemera-pirenena zao no andray ny fitenenana segondra zany Andriamatoa filoha lefitra mamarana asa to. Tena ho anahirana marina iresaka orinan'ireto mpanao kabary sy mahay mandateny reto nefa na zegny na tsy zegny moa izy tia andraikitra zay iantsoroana de tsy maintsy mitsoretana alohanareo zany. Ny nangatahana tamiko moa zany dia anome tsodrano izy mirahalahy fa alohany anaovako an'izay tsodrano zay dia misy mba tiako tsindrina kely le resaka nataoko teo tamin'ny famindram-pahefana zay nataonay sy ny rahalahiko filoha antemera-pirenena zay nisolo toerana teo zany. Ny fifamindram-pahefana ho za teo dia fomba mampanao amin'ny tany demokratika io sy amin'ny fitantanana raharam-panjakana. Ka ny afatra omeko atsika zany tsy atao zavatra ifandrafesana akory ny fanaovana famindram-pahefana na ny famindram-pitantanana ary tsy midika hoe tsy navitany teo aloha de isoriny fa misy anankiray vaovao ty tena sangany de apetrakeo, tsy zay le izy fa efa fomba amam-panao. Raha za zao ngamba za hitanareo zao amina mpiasa-panjakana zao administrateur civil efa betsaka nataoko tamin'io satria zany ny zavatra iainana amin'ny fitantanana raharam-panjakana. Noho izay raha ny tantara zay natao ny rahalahy
vice président teo aloha, olona ny fanakaiky be nareo, olona efa niaraka hatramin'izay, ary famille politique araka ny voalazanao teo, ka enganika tsy ny famindram-pahefana zay nataontsika niany zany a no ampiova ny fihavanana, ny fiarahana sy ny fankatiavana zay efa nisy taminareo. Fa zarantsika aza ho izanao teo mbola hatra agnatin'ny fianakaviam-be politika ray ihany no nanao ny famindram-pahefana teto. Zava-dehibe zany, fandaminana io. Raha ny député Irmara zay lany tato agnatin'ny faritan'Antananarivo angambany dia sangany daholo, manana ny maizy azy daholo, ary mety sahirana ny ray aman-drenitsika ny safidy hoe aiza ny atao eo. Fa zao ny fandaminana, zao ny fandrindrana dia ekentsika zay agnatin'ny antoko politika. Ka ndao tohizana lalandava ny fiarahana, ny fanomezan-tanana, fiarah-mientana amin'ny fitondrantsika ny raharam-pirenena. Magnome tsodrananareo zany ny tenako amin'ny mafilohany antenimieram-pirenena ny tenako. Amin'izao a navitanareo famindram-pahefana izao. Enganie ka andity hitan'ny tonony ary anapaka hitan'ny vaniny ianao a, Andriamatoa vice président mba mitsangana ela ianao. Andriamatoa filelefitry ny antenimieram-pirenena atao agnatin'ny faritan'ny Antananarivo a, avitan-tsakany sy andavany ny adity zay napetraka ny firenena aminao ianao, ary tsy hosolafaka eny an-dalana araka ny voalazako teo, andidy ahitan'ny tonona, anapaka ahitan'ny vaniny. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana sy ny tompony zao rehetra zao a no hagnampy anao amin'ny asa rehetrarehetra zay ho tanterahanao. Zay ngamba ny tsodranao avy aty amina Andriamatoa Filoalefitra. Ianao koa dia mirary soanao Andriamatoa Filoalefitry zay navita ny andraikitry sy ny adidy zay nataonao a, enganie ka ahazo ny zavatra irinao amin'ny ity fiainana ato amin'ny antenimieram-pirenena tianao a, sy amin'ny fianakaviana ihany koa, ka ho tonga aminao zany zay irinao rehetrarehetra, Andriamanitra no agnomezany anao. Zay ny avy aty amina fa dia misaotra antsika rehetrarehetra ary mirary soa antsika ihany koa. Misaotra tompoko.